premier temple protestant dans l'histoire de Madagascar. Izany no iranentin'ny komitin'ny fanavaozana ny tafo fiangonana iara-banan'ny mpanotrona, ny filohan'izy ireo izay manazava ny antony asany. Taona 2012 araiky ambin'ny folo volana androany no nandraisan'ny ambaratonga am-pitondrana eo anivon'ny fitandremana efitsika mahatambatambatonakanga ny fanapahan-kevitra hoe aleo avoazina ny tafo-trano-piangonana. Ny antony tena efa simba be. Tsika zao raha mitazana eo dia ohatrany hoe vakina tuile ny hitatsika, fa raha ny tena marina matoa vaky le tuile dia tapaka zay le hazo mitondra azy eo dia rano. Tete rano manodidina ny tilikambo hatreny amin'ny W any amin'ny zava-maneno dia manimba zavatra dia nanapa-kevitra nanangana komity ny fiangonana. Natsangana zany komity zany mba handinika ny hoe ohatrany ahoana no fanavaozana atao. Mariako fa io fanavaozana io efa natao tamin'ny taona 2013. Io zavatra hitatsika zao zany efa 2020 taona. Azo heverina hoe naharitra ihany zay 2020 taona zay. Ity zavatra ity kosa dia zavatra vaovao satria na ny taila ampiasaina ara dia taila vaovao zay vao mivoaka amin'izao fotoana izao, mitovy amin'ireny amin'ny lapan'ny tanàna ireny na ny eny amin'ny Alliance Française d'Antananarivo. Dia ny teknika koa nametrahana azy moa dia efa nolazaiko teo hoe efa nahazo fankatoavan'ny ministera hosoloana ivy avokoa ny ao ambanin'ny tondran'le taila izay azo teo aloha izay efa boboka sy lanin'ny biby. Zay zany ny amin'ny nananganana ny komity. Natao zao hetsika zao mba ho fanatevenana an'izay mbola tsy ampy amin'izay tetibidiny zay. Araka lazaiko hoe mety mbola ohatran'izay ny fandaniana. Dia zao hetsika zao izay efa nomanina efa 2 volana zao no natao amin'ity toerana ity. Androany raha araka ny fantatritsika dia 5 Jona. 5 Jona zany dia fahatsiarovana nandraisana fanasana tombo voalohany teto Madagasikara dia tao amin'ny FJKM Travatombatonakanga io no nanaovana an'izany. Izay no niraisinay ho daty amin'izao hariva zao sy ity toerana ity izay toeran'ny Prime Ministre Rainilay Arivony tamin'ny andron-drana valina faharoa ihany koa izay araka ny fantatritsika dia nivadika ho kristianina rehefa resy lahatra filazantsara nentin'ireo misionera anglisy. Ny hira-pirenena tamin'ny andron'ny fahampanjaka no nanombohana ny seho. Mamangatena inandikan'izany amin'ny teny anglisy hoe save the queen satria magaziny izy io satria samy mpanjaka vavy ny tany Angletera sy teto Madagasikara rehefa tonga ny LMS ka dia natao mitovitovy tamin'izay ny hira-pirenena tamin'ny andron'ny ranavalina fahatelo sy ranavalina faharoa sy ranavalina fahatelo.
trano eto ny vahoaka. Hira tamin'ny fitokanana ny trano fiangonana ao anaty rova. Fitokanana ny fiangonana tamin'ny Balovelly 8 Izay ny amin'ny hiram-pirenena fa ny hira malaza indray izao. Izany hira izany dia mitantara ny hafaliana ireo avy any Mahamasina eny hanalitra Santa Bary eny manjaka miadana nandritra ny fotoanany fahampanjaka. Fatatsika ity hira ity, hira mitantara ny fiainana teny amin'ny Canal de Pangalane tamin'izany.
Ny enti-manana rehefa natao ny teti-bidiny dia 500 ariary. Io tazantsika io raha io zany no akipaka karavana, izay no manao azy. Kanefa rehefa tena ravana io mety mbola misy zavatra tsy ampozonao dia mbola miezaka ihany zany zay manangana an'izay enti-manana ara-bola anaovana an'izay mety tsy ampozon'izay, ohatra hoe valitavo, ohatra hoe fantsona mitondra ny rano, zavatra ohatr'izay. Dia ny fiangonana ny alalan'ny hetsika samihafa no nanao an'izay fitadiavam-bola izay. Tao anatin'izany ny fanaovana rakotra fahatelo nandritry ny efa-bolana nanomboka tamin'ny volana janoary hatramin'ny volana aprily teo. Tao anatin'izany koa ireny le hoe fanaovana fandraisana anjara vatana amina ticket taila. Ny taila ray moa zany dia 5,000 ariary. Dia nanao ticket maromaro zay ny ticket lafo raha tsy diso ny fitadidiko hatreto ny araky ny tombana dia teo eo amin'ny 3,000 ticket taila teo zany no nahazahoana vola, zany hoe fandraisana anjaran'ny olona mivantana. Dia ankoatr'izay moa mahafinaritra ny fiambonana fa be misy olona manao rakotr'orana, manao fahafolo-karena amin'ny ahazahoana izay enti-manana rehetra izay. Izy tia dia raharaham-piangonana, ary raha maha-fiangonana azy dia apetraka mandrakariva amin'ny fitahin'Andriamanitra sy fitondran'Andriamanitra. Mangataka zany zay noho izay antony izay mba hitondrantsika ambavaka hatrany ny asa rehetra izay ho atao, na izay efa vita akasitrahantsika azy zao efa hiderantsika azy zao, na izay mbola ho atao apetraka eo ambany fahasoavan'ny Tompo mba ho tanteraka araka izay nieverina azy, mba tsy ho amin'ny fahendren'olombelona anie fa mba ho araka izay fitariana fanahy masina antsika tsirairay avy no hatanteraka izay fikasana izay mba ho voninahitry ny anaran'ny Tompontsika. Dia mampirisika antsika rehetra izay mbola afaka manampy ny amin'izay tolo-tanana amin'ny endriny be dia be na ny ao anatin'ny fitandremana na ny ivelany. Eto amin'ity toerana ity zao dia be dia be ny olona avy any ivelany tonga eto manotrina manampy akasitrahana daholo ireny rehetra ireny. Fa dia Andriamanitra mahalay fity antsika tsirairay avy. Misaotra ry havana.